mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faly mirahaba antsika liavaka malalatra ty alarobia fa eniny volana septambra ity ny mofinaina zay voalahatra ho antsika liavako dia ny firazan-tsaramasina araka ny marika toko fadimy andininy favalo ambiny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo ihany. Marika toko fadimy andininy favalo ambiny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa iondrana teo an-tsambo kely Jesosy dia nangataka tamin'ilay demoniaka mba hanaraka azy. Nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa izy taminy. Mody ihany ny antranonao ho any amin'ny havanao ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao sy nina amin'irany fo taminao. Dia nandeha izy ka nitory teny tany Dekapolisy izay zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy ka dia gaga ny olona rehetra. Ray masino malamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity andininy fahavalo ambiny folo sy ny hatramin'ny faharoapolo ty rehefa malala dia mamitina ilay zavantranga tao amin'ny marika toko fadimy dia ny amin'ny namohan'i Jesosy ny demoni maro tao amin'ilay lehilahy izay tany amin'ny tany Gerasena. Raha mamaky ity marika toko fadimy ity tsika dia mamarika fa misy fangatahana misy fangatahana telo ao amin'ity marika toko fadimy ity. Ny fangatahana voalohany dia ny andininy fahafolo. Ny fona mafy tamin'izy mba tsy horohana hiala tamin'izany tany izany. Ary nisy kisoa maro andiany izay nandrasana teankaky ny tendrombohitra ka ny fona tamin'ireo ka nanao hoe alefasy izay ao anatin'ny kisoa mba hiditra ny aminy. Fangatahana voalohany dia fangatahan'ny demonia tamin'i Jesosy mba hiditra ao anatin'ny kisoa. Ny fangatahana faharoa dia ny fangatahan'ny olona mba hialan'i Jesosy indray ao amin'ilay tanàna nisy andininy fahafito ambiny folo ary ny fona tamin'i Jesosy izy ireo mba hiala tamin'ny taniny. Ary ny fangatahana fahatelo dia ny andininy fahavalo ambiny folo dia nangataka tamin'ilay demoniaka mba hanaraka azy. Misy fangatahana telo zany miantefa amin'i Jesosy tamin'ity marika toko fadimy ity. Fangatahana voalohany dia ny fangatahan'ireo demoni nangataka mba hiditra ao anatin'ny kisoa, nekeny Jesosy io. Fangatahana faharoa dia ny fangatahan'ny mponina tao Dekapolisy zany na tany Gerasena mba hialan'i Jesosy amin'ny taniny, nekeny Jesosy io. Ny fangatahana fahatelo dia ny fangatahan'ilay demoniaka sitrana mba hanaraka an'i Jesosy dia ny lavin'i Jesosy io. Ny mampiatrehitra dia karazana fanontaniana izay fangatahana sarotrarotra ihany. Fa ity fahatelo ity dia ny mahagaga ny hoe nahoana ary no lavin'i Jesosy ny fangatahan'ilay demoniaka sitrana mba hanaraka an'i Jesosy. Fangatahana voalohany aloha dia mazava ho azy fangatahana mba ahiditra ao anatin'ny kisoa. Ny faharoa dia fangatahana devolo zany. Faharoa dia ny fangatahan'ny olona mba hialan'i Jesosy amin'ny toerana misy azy. Ireo nekeny Jesosy. Zay mety resantsika manao hoe mety misy karazam-paniriana maro samihafa hitantsika ao anatin'ny fiarahamonina zay mety tsy mifanalavitra amin'ireo telo ireo. Misy karazan'olona maniry ny hanimba zavatr''olona tahaka ny devoly, hanimba fiainan'olona, handrava zay mety fikelezana ainan'ny olona. Misy fangatahan'ny olona zay ataontsika hoe tsy fandray amin'Andriamanitra, hanohitra an'Andriamanitra. Misy fangatahan'ny olona zay hanaraka an'Andriamanitra. Karazam-pangatahana maro samihafa. Fa ny fanontaniana zay valintsika amin'ity mofinaina ity dia ny hoe nahoana kosa ary no lavin'i Jesosy ny fangatahanay ilay lehilahy sitrana mba hanaraka an'i Jesosy. Nahoana no laviny? Nefa be dia be ireo apôstôly zay tenenin'i Jesosy hoe avy hanaraka ahy. Ireo rehetra mba naniry hanaraka an'i Jesosy dia neken'i Jesosy. Ary misy aza no tao amin'i Jesosy mihitsy hanaraka azy. Fa nahoana kosa ity lehilahy ity sitrana kanefa tsy neken'i Jesosy ny fangatahany mba hanaraka azy.
Ny andininy ray manontolo ny marika toko fahadimy ity no manazava azy rehefa malala. Raha toa ka mijery ilay zavatra nitranga antsika dia ny tantara de nitranga tany amin'ny faritra ivelan'ny Palestina, zany hoe ivelan'ny faritra misy ny Jiosy, matoa nisy fiompiana kisoa mazava ho azy satria ny kisoa tsy azo nompiana tao amin'ny faritra nisy ny Jiosy, fa tany amin'ny faritra ivelan'ny Jiosy zany no zay no teny hoe tany Dekapolisy no nompiana ity kisoa ity. Lay anaran'lay devoly la nametrahan'i Jesosy fanontaniana hoe izy ny anaranareo, dia namaly izy amin'ny andininy fahasivy manao hoe legiona no anarako. Lay ivambolana hoe legiona dia teny latina hoe avy amin'ny teny latina hoe legio, zay nazon'ny teny frantsay hoe légion, de milaza andihana miaramila mety 2,000 mety 3,000. Zay no tokany hoe tsy mahagaga raha toa ka 2,000 ny isan'lay kisoa, satria isan'ny legiona mihoatra ny 2,000, 2,000 3,000, eo telonjato 3,000 zandratray ny isan'ny légion romaine anankiray. Zany hoe tao amin'ity tanàna ity dia everin'ny mpivaofy ny marika fa nisy toerana izay nitobiny miaramila Romana. Zany hoe nisy toerana nitobina légion ray zany, légion romaine zany tao amin'ity toerana ity. Ary ireo kisoa dia sakafo nikarakarana ireo légion reo. Zany hoe nisy olona zany nivelona tamin'ny fikarakarana ny sakafo, ny fiompiana ny sakafo, nivelona tamin'ny fikarakarana na ny famelomana ireo ataontsika hoe io légion romaine io. Nisy toe-karena niodina zany tao, nisy vola niodina noho ny fisiana légion romaine na miaramila romana 2,000 na 3,000 nitoby tao amin'ity faritra ity, ary de sakafon'izy ireo zany lay kisoa. Zay mahatonga an'izy hoe légion ny anaran'lay demony, satria rehefa niodina tao lay toe-karena de nisy olona zany niaina tsara vokatrio fifanakalozana varotra teo amin'ny légion, teo amin'ny fiompiana kisoa sy ny sakafo isan-karazany tao. Saingy zao raha toa ka mamarika isika, inona ny toetran'lay olona mpiompy ity reto kisoa an'ny légion romaine reto ka nahatonga ny hoe légion mihitsy ny anaran'lay devoly. Alafisarantsena hoe misy lehilahy anankiray marary, ary anandininy tapany voalohany dia lehilahy marary nidiran'ny demonia, nitoetra teny amin'ny fasana, tsisy olona mahafatotra azy tsony fa migadra, ary ny tongony any an-tanany dia fatorana fa tapaka foana lay gadra, torotorono ny fatorana eny aminy, tsisy olona mahafolaka azy na andro na alina, de eny amin'ny fasana foana izy no mitoetra, ary minananana sy nitetitena amin'ny vato eny an-tendrombohitra. Zany hoe ity olona ity zany lay marary zany lay demoniaka dia efa very lay maha olona azy, efa tsy olona tsony izy, eny amin'ny fasana monina, mitabataba, mitetitena, fatorana, tsisy maha olona azy tsony. Efa very lay dignité, very lay humanité, very lay olombelona ao anatiny. Vokatry ny asan'lay legiona na ny asan'lay andihana devoly nanimba ity olona ity. No zany dia raha mamaky ny andininy de zao, inona zany ilay legiona? Lay legiona dia tsy afa-tsy akory fa lay andihana devoly zay nanimba ny olona, ka nahavery ilay hasina lay maha olona ny olona, lasa déshumanisé hoy ny anao miteny frantsay lay olona. Very zany lay maha être humain, lay maha olombelona azy, lay maha olona fifandraisana azy, lay maha olona manana fahafahana azy, lay maha olona afaka mieritreritra azy, le olona afaka manaja ny vatany tempolin'Andriamanitra, tsisy maha olona azy tsony fa nipotehiny lay légion na lay legiona. Inona nefa ny tao ambadiky lay hoe legiona? Zavatra anankiroa. Voalohany de zao toe-karena
ny tao ambadika lay légion satria nisy olona nahazo vola tao anatin'lay légion tao anatin'lay légion romaine io zany dia nisy fifanakalozana nisy tombontsoa ara-bola nisy vola niditra tao de andikan'zany lay legiona zany nanimba lay toe-karena lay olona nanimba ny toe-tsain'lay olona vokatry lay toe-karena ary faharoa nanimba ny politika nanimba ny fitantanana tao am'ilay tanàna simba lay tanàna vokatry lay legiona lay raha miteny zany manao hoe legiontsika eto de sady manondro lay mpanjanatany romanina io no manondro lay satana zay namatotra lay fiarahamonina ka nanimba ny ekônomia nanimba ny politika zany hoe lay ratsy zany rehefa tafiditra anatin'ny fiarahamonina de zao mety manimba ny toe-karena mety manimba ny politika ary manjary ekônomia sy politika mandrava ny maha olombelona rehefa tafiditra satana rehefa satana na rehefa lay legiona zany no mife ny ekônomia zany fifanakalozana sy mife ny politika na ny fitondrana de zao manjary déshumaniser ny olombelona alefa saratsaina nge misy lehilahy marary fatorany demonia nosotraniny Jesoa izy rehefa nosotraniny Jesoa izy tsy nitondra fifaliana mihitsy tam'ireo olona zay nahita ity lehilahy hitany teo le lehilahy minananana mijaly mangirifiry mandidy tena fa izao nakarary reto olona reto de nikisoany very ny volany very nahafaly azy tsy nahasitrana an'le lehilahy fa nahafaly azy fa nahasorena azy de zao very ny volany tsy natakalo ny volany zany ny fahasitranana an'lay lehilahy ary tsy natakalo ny volany Jesoa ozy manao ndany ianao mandeha fa manelingelona ny toe-karenanay manelingelona ny fivelomanay zany hoe sady lasa firenena na lasa communauté na lasa fiarahamonina tsisy andriamanitra intsony lay firenena ny foi ny loi rehefa tafiditra tao anatin'lay fitantanana lay légion de zao nanjary tsy tiany olona tsony tsy tiany de ny olombelona mitovy amin'ny ary nalony vola nalony tsikalakalam-bola to zay tsikalakalam-piavanana nalony vola to zay finonan'andriamanitra nyroahany Jesoa ary tsy nitondra fifaliana ho azy akory lay fahasitranana an'lay lehilahy ary mampalahelo mihitsy satria tsy seviny taminy mihitsy zany le maha olombelona an'lay hoe misaotra anao zay Jesoa fa sitrana lay olona nijaly teto tsisy an'zany mihitsy fa nampalahelo azy de zao ny volany ny tombotsony ary izay ny asany atsotsika hoe légion na ny asan'ny devoly de zao rehefa tafiditra anatin'ny toe-karena izy rehefa tafiditra anatin'ny fiarahamonina izy de manimba ny ekônomia satria zay l'ekônomia teo velona tamin'ny fiompiana de zao lasa déshumaniser na ny politika na ny ekônomia ka manjary lasa ny vola no mibaiko ny tombotsony mibaiko lasa fitantanana na ataotsika hoe politika na ekônomia tsy mijery tsony maha olona tsy miraharah ny maha olona tsy mijery afa-tsiny hoe gain na intérêt na tombotsoa fotsiny ihany ary dia izay mazava ho azy nahatonga azy ireo nyteny tiany vitabeny fona ny fona tamin' Jesoa izy hoe aleonao miala aminay Jesoa fa tsy mety aminay ny olona tao Gerasena tsy mety aminay ny fomba fijerinao ny anao ny olombelona aloha ny mamaky anao Jesoa de zao ny olombelona ny fiadanany olombelona ny dignité ny olombelona fa zao ny anay ny mamaky anao de zao ny vola ny tombontsoa ary dia mazava ho azy tsy nifanaraka tamin' Jesoa izy io fa ny faharoa de zao hotsika manao hoe de nangataka tamin'lay de nangataka tamin' Jesoa le demoniaka mba hanaraka azy fa inona natonga an' Jesoa nanda ny fangatahany'lay demoniaka hotsika tao sitrany Jesoa tsy maintsy mandeha mazava ho azy Jesoa noroahana fa izao rehefa noroahana Jesoa dia ilay demoniaka sitrana no navelan'i Jesoa hijanona ao am'ilay fiarahamonina mba hanova lay fiarahamonina
hanana n'lay fiarahamonina, hiverena n'lay fiarahamonina amin'ny filazantsara na hanaja ilay dignité ilay maha olombelona. Raha tsorona de izao i rehumaniser zany hoe hamerina indray lay fitiavana olombelona, hamerina indray ny fanajana ny olombelona, hamerina indray ny fitoriana ny filazantsara. Tao Gerasena hatrany Dekapolisy no antony nandavan' Jesoa ity lehilahy ty tsy hanaraka azy, hanao ny asa izay tsy vitan' Jesoa zany ty lehilahy ty. Zay mahatonga an' Jesoa ny teny ray maka atao am'mpilazantsaraka ny Jaona manao hoe hanao asa lehibe noho izao azy izy. Jesoa voaroka fa izao lay demoniaka sitrana kosa ijanona, ary ijanona anasitrana lay toe-karena simba, anasitrana ilay politika simba. Ary dia ny raha iny tompo ho an'ny Dekapolisy zany, hitoratra ny Dekapolisy, hanovany zany toe-tsaina tsy tia olona izany, hanovany zany toe-tsaina tia vola, hanovany zany toe-tsaina tsy meritreritra fa tsy tompontsoa, hanovany zany toe-tsaina tsy manaja ny maha olona, tsy manaja aina, tsy manaja fiainan'olona. Izany no antony namelan'i Jesoa an'lay lehilahy manao tsy miaraka amiko ianao, satria Petera tsy afaka najanona tany. Petera Jiosy dia tsy afaka mitoly am'mpona tany any Dekapolisy izy. I Jaona tsy afaka najanona tany Dekapolisy, i Maria tsy afaka najanona tany Dekapolisy, fa ity mponina tao Dekapolisy ty any no afaka manohy ny asa nataon'i Jesoa tao Dekapolisy mba hialany lay legiona izay mamatotra le mponina tao Gerasena. Fa ny faharovako malala izay antony nandavan' Jesoa koa de izao, tavam-potoanany Antikité dia ny olona ataontsika hoe ny olona tamin'ny andro taloha moa zany de misy ireo andevo, ka ireo andevony tamin'ny vanim-potoanany Antikité dia afaka izy rehefa misy olona hafa manafaka azy de lasa mpanompony zay mpanafaka azy ny andevo. Ohatra ko hoe vidiny izy de zay mividy azy no ndray no topoiny, ary dia zay manafaka ny olona no topoiny. Eto zany ity lehilahy zay sitrana ity no andevoziny legiona izy, no andevoziny devoly izy. De izao rehefa sitrana izy dia toy ny lojika ho azy tao anatiny, toy ny mandeha ho azy tao anatiny manao hoe afaka tamin'ny fanompoana ny legiona. Noho izany de zao ny topoiko ndray zany zao de Jesoa. Fa nahoana Jesoa nanda tsy topoiny ty olona ity? Izay toe-tsainy zay mihitsy no nesorony Jesoa tao am'ty lehilahy ity, manao hoe zao noho izy averiko aminao ny fahafahana. Tsy tomponao tahaky ny fanompona any devoly sanatria, fa omeko anao ny fahafahana, afaka manompo akalalala. Ny fanompon'Andriamanitra rehefa ko malala tsy fanompona andevo akory ka hoe zioga ho antsika ny fanomponan'Andriamanitra, tsy hoe very ny fahafahantsika rehefa manompo an'Andriamanitra. Le lehilahy ty zao rehefa fatorany devoly de zao very ny libertény, very ny fahafahany, very ny fahaizany manavaka na ny discernement. Tsy nanana an'zany izy raha nanompony, raha fatorany devoly de zao sady tsy libre izy, zany hoe tsy manana fahafahana, tsy manao zay tiany atao, no tsy mahafantatra ny tsara tokony atao, discernement. Fa izao rehefa nosotraniny Jesoa izy dia hoy ny filazan'ny andininy fa 5:10 azy hoe indro lay demoniaka rehefa nisotraniny Jesoa de nipetraka ny tafilamba sady arisaina. Ny dikany teny hoe ny tafilamba de niverina lay dignité, tonga olombelona izy teo izy niboridana mitanjaka, fa dikany hoe ny tafilamba de niverina lay dignité, niverina lay sata, niverina lay maha olombelona azy. Ary dia hoy ny filazany andiny fa 5:10 any manao hoe dia nitafilamba izy sady arisaina, niverina lay fahaiza manavaka, arisaina zany hoe tonga manana discernement, mahay manavaka hoe tiany tsara, tiany ratsy. Ao am' Jesoa ihany no ananan'ny olona izany sata izany. Ny olona rehefa miaraka am'lay rehefa manompo ny ratsy de zao sady very ny dignité no tsy manana discernement izy. Fa rehefa ao amin'Andriamanitra ny olona, rehefa ao am' Jesoa ny olona, dia Jesoa mamerina ny olona ilay sata maha olona ny olona, ary ao am' Jesoa ihany no ahafantaran'ny olona ny tsara sy ny ratsy.
io efa ndraisaha Martin Luther ozy Martin Luther hoe tsy manana ntsena hoe libre arbitre zany ny olona ratsy ao am' Jesosy izy zay moa ndre nanazavany fahasamihafanny ntsena hoe self arbitre sy ny libre arbitre fa hoe Martin Luther manao hoe tsy manana ny libre arbitre ny olona raha tsy ao am' Jesosy ao am' Jesosy ihany no ahafantaran'ny olona ny hoe inona ny tsara ary inona ny ratsy miaraka am' Jesosy ihany no ahafantaran'ny olona ny tsara sy ahafahan'ny olona manao ny tsara araka ny tenen'ny Paoly manao hoe raha tsy ao am' Jesosy aho de zao ny ratsy zay tsy sitrako nataoko fa tsy ny tsara izay sitrako ary dia nilaviny Jesosy ary ny fangatahany ty lehilahy ty nilaviny satria tiany Jesosy anompo azy ao anatin'ny fahafahana sy ny fitiavana izy fa tsy ao anatin'ny fieritreretana hoe zioga ny fanomponan'Andriamanitra betsaka ry avako malala ny kristianina mieritreritra fa zioga ny fanomponan'Andriamanitra tsy zioga ny fanomponan'Andriamanitra fa fahafahana ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra tsy zioga raha ohatra isika ka mandamindamina ny akanjotsika ka manao akanjo montina raha ohatra tsika ka mandamindamina sakafo hoanitsika ka sakafo tsotra raha ohatra tsika ka mandamindamina ny fandaram-potoanatsika ka tsy mandany fotoanatsika amina filalaovana maro samihafa dia tsy zioga zany fa fahafahana mariky ny fahafahana zany satria manao zany ampitiavana sika hoy Paoly am' Galatiana 3:7 efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy nefa aoka tsy hoentinareo anaraka nofo izany fahafahana izany hoy Jesosy am' Romana Jaona 3:7 raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo hoy Paoly manao hoe am' Romana 3:7 ny fanahy masina de fanahy ny fahafahana noho izany de izao ny tian'Andriamanitra de itsika manompo azy amin'ny fahafahana matiantoka isika raha mieritreritra hoe zioga ny fanomponan'Andriamanitra ka hoe mafy amitsika tena mafy be zany miangony zany mafy be zany manao adidy zany mafy be zany zany manompon'Andriamanitra mafy vola mafy fotoana tsy zany ry avako malala tena amin'ny fifaliana ny tokony hanaovantsika n'izany raha tena tsapatsika ny fahafahana nataon'ny tompo de zao fahafahana nataon'ny tompo trany fiainantsika de zao amin'ny fifaliana manompontsika an'Andriamanitra ary zay ny tadiavin'ny tompo isika manompo amin'ny fitiavana tsy itsika teren'Andriamanitra tsy itsika mahatsiary hoe mafy izany zioga izany raha tsy manao an'ity zao Andriamanitra de kapohanao raha tsy manao an'ity zao Andriamanitra de sazinao raha tsy manao an'ity zao Andriamanitra de tsy tahinao tsy zany ny fanomponan'Andriamanitra tsy ny olona manompo am'tahotra akory ny mahamaika an'Andriamanitra fa ny olona manompo azy amin'ny fitiavana ary zay no nahatonga ny tompo nandatsy raha nanova zany tompo eto tia metraka ao anatin'ny sain'ity lehilahy ty manao hoe zao no izy omeko anao ny fahafahana afaky ianao zao ary saina tonga olombelona malalaky ianao zao am'izay tianao atao malalaky ianao omeko mission ianao dia nomeny Jesosy mission le lehilahy mariky ny fitokisan'i Jesosy azy mariky ny filazana fa sitrany izy azany afaka mararany tsy tokony hitarainantsika nge amin'ny asan'Andriamanitra matoy tsika omen'Andriamanitra asa de sitranytsika zay salama ra-panahtsika zany matoa anao omen'Andriamanitra asa fanompona hoe za ataon'Andriamanitra diakona za ataon'Andriamanitra mpiandry za ataon'Andriamanitra kristiana za ataon'Andriamanitra mpikambana amin'ny komitako zao de izao mariky zay lazana fa sitrana ny fanahanao mariky zany lazana fa mahatoky anao ny tompo mariky zany lazana fa hosolo tena ny tompo ianao no zany de zao tokony hatsiaro faly ianao tokony hatsiaro hisaotra an'Andriamanitra ianao noho ny am'izany fitokisan'Andriamanitra zany belebenga ny olo eto ambony tany fa tsy ny rehetra nanakinan'Andriamanitra ny asa tahaky ty lehilahy zay avy nisotranity de ianao zany ianao ny tian'ny tompo ho an'ny dekapolisy zany hoe tian'ny tompo hiasa ao anatin'ny fiarahamonina zay potehiny zao tontolo zao io hiasa ao anatin'io ataontsika hoe io ekônomia izay manimba ny maha olona io politika izay manimba ny maha olona io fiarahamonina zay tsy tia Andriamanitra io fiarahamonina zay ate manosika an' Jesosy any ivelany io ianao ny raha an'Andriamanitra any dekapolisy de mahatoky anao Andriamanitra nomen'Andriamanitra anao ny fahafahana ary rehefa miteny hoe fahafahana de aza eritreretina fotsy manao hoe ilay hoe fahafahana manao zavatra fa izao rehefa miteny hoe fahafahana amin'ny baiboly de zay rehetra entina ilaina mahavita lay asa zany hoe mety ho materiel lay fahafahana hoe raha irahina anao a mandeha makany atao hoe mandeha makany amin'ny toerana anankiray de omen'Andriamanitra anao ny fitaovana hoentina manateraka an'izany ao anatin'ilay fahafahana
fa tsy le hoe fahafahana manao zavatra ihany fa omen'andriamanitra anao mihitsy zay rehetra ilaina ahavitanao an'ilay asa andekapolisy no zany de zao reavaka malala Jesoa nanda ny iarahany ty lehilahy ty aminy tsy hoe tsy tian'ilay lehilahy fa satria tian'ilay lehilahy satria tiany nitokisany ty lehilahy sitranay ty tiany mba ho afaka tiany mba hijoro vavolombelona ny antony andavana azy de zao ny andavany tsy anarahany azy de zao anao ny asa lehibe izay tsy vitan'i Jesosy tao toerana ary afaka malala anao hifaly amin'ny asa mpanaovan'Andriamanitra tsy imenimenina tsy hifanjana fa ilain'ny tompo ianao ary itokisan'ny tompo mato omeny asa tahaka zao ivavaka sika tompo am'zao anao zay fa Andriamanitra fanafahana ianao Andriamanitra izay tsy tia ratsy ary maniraka anay ianao ho ananivon'izao tontolo zao hitory ny filazantsara hanafaka ny fiarahamonina amin'ny karazam-patorana maro samihafa manafaka ny fiarahamonina amin'ny tsy fitiavana olombelona manafaka ny fiarahamonina amin'ny fahaverezany maha olombelona noho ny fatoran'ny vola fatoran'ny fitiavatena fatoran'ny fitiavam-boninahitra ary dia very la endrik'Andriamanitra la endrika ao Andriamanitra ao anatin'ny olombelona raha ianao zay tompo hitory fanafahana ny raha ianao manafaka satria efa afaka ny raha ianao hitory fanafahana satria no afahana dia ataovy tia ny asanao zay tompo azavelanao hifanjana azavelanao hifampiandry fa maherim-panahy ahafahana fo amin'ny asanao vavaka ho an'ny fiangonanao vavaka ho an'ny kristianina rehetra maneran-tany omeo herim-po omeo herin-tsaina omeo herim-panahy ajoro vavolombelona hanafaka ny hafa omeo herim-po sy herim-panahy hanohitra ny ratsy zay miseho amin'ny endrika maro samihafa mivavaka izay tompo ho an'ny tokantrano tsirairay anapako amin'ny tokantrano tsirairay Jesosy ny fiadananao ny fifalianao ny fahasoavanao dia taio isan'andro nay tompo mba io isan'andro anomponanao mba ho isan'andro ifaliana tsy hiferotanaina fa isan'andro hifaneraserana aminao amin'ny vavaka sy ny teninao dia taio ny ankonanay taio ny tanindrazanay taio ny firenenay mametraka izany eo mba fahasoavana ohatran'izay ray zanaka fanahy masina amen